eo amin'ny mety ho toetry ny andro kosa no anoizantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Mila miomana amin'ny akanjo mafana isika hiatrehana ny fetin'ny Pentecoste sy ny alatsinainy ny Pentecoste ho avy izao satria dia hidina ny mari-panambondrindra eto Andrenivohitra sy any Antsirabe raha ny tombana avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetr'andro. Hidina ny mari-panambondrindra eto Antananarivo sy Antsirabe manomboka rapito satria tsy oatra ny 20 degré Celsius izany raha toa ka manodidina ny 10 degré Celsius ny mari-panambondrindra any Antsirabe ary 12 degré Celsius ny eto Andrenivohitra. Zany mangatsiatsika zany ny andro amin'ny farany andro zay aloha zany tena misongadina ny orana toke orana malefa kely mandalo ihany ny faritra matetika mpahazo azy zany hoe partie-ny Soleranivongo Maroantsetra sy Mananaravaratra iny dia possible mahazo kely ny partie-ny manodidina ny Cap Masoal dia aty amin'ny faritra loatra Mangoro no ahitana herika amin'ny Voamaraina indrindra moa zany sy ny atsefatsefan'ny atoandro fa ny ankapobeny zany dia mandraondraona ny andro. Ny ankoatran'izay dia mazava ny lanitra. Maripana fotsiny zany no misy fidinana maripana ambony manodidina eo amin'ny mety tafidiny eo amin'ny 20 degré eo zany tsika makao anatin'izay 3 andro zay. Dia ny maripana ambany tsy dia tena midina be manahoana fa eo amin'ny 10 ho any Antsirabe dia eo amin'ny 12 degré eo ny atsika eto. 12 mety tafakatra 14 ary ny anatin'ny début de semaine fa ny maripana ambony zany midina zay mahatonga amin'ny teny hoe angatsiatsika ny andro satria tsapa zany mandritra ny tontolo andro zany izay hoe mangatsiatsika mihitsy ny rivotra iainana. Ho an'ireo maniry ny hivoaka izany dia tsara ihany ny miomana amin'ny lamba mafana hisoroana ny mety aretina teraky ny atsika indrindra fa ho an'ireo olona marefo.